madio sevitra anareo izy, ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Kanefa ny soratra masina dia efa isaorana ny tompo, isaorana n'ireo zay mety hoe tompona ndraikitra nanatotosa tany aloha tany, fa efa voadika amin'ny teny malagasy, azotsika rehetrarehetra raisina sy vakiana ianarana ny tenin'Andriamanitra ka tsy manano sarotra intsony ny mijery hoe inona ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ka aza mipetraka ho ambonin'ny Baiboly ianao, na hoe manam-pahefana ambonin'ny Baiboly araky ny nampianarana anao, fa raiso tsara zany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ato dia tsy marina zay. Fa raha voasoratra ato kosa aza terena ntsony ny saina zany anaiky iseritreritra hoe tena devolonareo na tena disonareo na tena tahaka an'izao nareo. Andeha mantsy ny resaka rehetrarehetra fa dia arao ary ny fandarantsika dia ho hitanao ny mikasikasika izany rehetrarehetra izany. Anio ary ny hojerevantsika ho toy an'ny resaka batisa. Eo amin'ny batisa io ary moa dia mbola misy fanontaniana ihany zay tonga taty aminay fa somary ilana tsiny kely aloha fa dia tsy androany ny ovalana zay fanontaniana izay hoe inona na iza no anarana anaovanareo batisa, amin'ny anarana ray zanaka Fanahy Masina ve sa amin'ny anarany Jesosy Kristy. Everiko amiko manokana ohatrany hoe indraindray ohatrany tsy de zava-dehibe loatra ny amaliana zany sy ny amatarana zany, fa ohatrany hoe azo amevanina fa de zao na izany ary aloha ny tenin'Andriamanitra moa tsisy azo amevanina, isaorana be dehibe ihany ianareo zay nametraka zay fanontaniana zay fa dia tsy androany fotsiny ihany no amaliana an'izay, fa hanam-potoana kely sika aorianao dia iverina mikasika ny resaka batisa io dia any zany no ipetrahan'izay ovalim-panontaniana izay. Ny manarak'izay ihany koa dia ao ihany koa zany ireo mitady ny tena fanaporofona marina hoe ahoana pastera ny tena ahafahanao manamarina akoatra n'ireny voalazanao reny fa tsy batisa original ny batisa rehetra zay natao tamina batistera sy ny piscine sy ny karazany. Raha ohatra moa ny tsara ho anao zay mety mbola tsy naharaka ny fandarana momba an'ireny dia afaka maka ny fandarana ty aminay ianao misy numéro telefônina dia afaka mifampiantso. Raha ohatra ka hoe tsy naharaka an'iny ianao dia mety iverina aminao zany ny fandarana momba ny batistera dia ho azonao zay zavatra zay. Fa na izany ary angatana amin'Andriamanitra trano mety mbola hoe isiny ny fanazavana fanampiny ahafahana tena mametraka mazava tsara amintsika hoe le batisa iray ao anaty Baiboly ray aneo any batisa fa tsy roe, dia afaka jerenao hoe leo anaty Baiboly hoe batistera ve leo sa teny amin'ny ranobe, fa roa samy hafa reo, ny batistera ndray ranobe ndray iza ny tena original. Eny ary apetratsika aloha ny amin'iny fa zavatra hojerevantsika ho fanampiny zay resaka batisa izay sy ny hoe toyan'izay resaka batisa zay. Dia somary ijery kely tsika araky ny fanontaniana zay napetraka tao anatin'ny napetraka reo tao anatin'ity fandaran'ity ihany zany mombamomba ny atao hoe batisan'ny Fanahy Masina indray no resantsika na ny momba ny atao hoe Fanahy Masina. Ny teny zay anomboantsika azy ary dia eo amin'ny teny izay mivakitsika farany tamin'ny fandarana teto Galatiana 4:4 dia ny 9:4. Galatiana 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe manao hoe ary satria zanaka ianareo dia ny rain'Andriamanitra ho atapontsika ny fanahiny zanany miantso hoe aba raio. Ny dikan'izay dia zao tsy afaka misaraka amin'ilay hoe fanahy zanak'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny Fanahy Masina. Ka raha misy ny olona anankiray vita batisan'ny rano, matiny amin'ny ota izy, niara-nalevina tamin'i Kristy na niara-maty tamin'i Kristy ny dikan'izay araky ny fampianarana ny anarantsika teto. Ka raha tsy manana sy tsy nametrahan'Andriamanitra na nanirahan'Andriamanitra le Fanahy Masina ao anatiny dia toy ny faty ihany izy, fa tsy tanteraka am'le hoe niara-natsangana na niara-belona tamin'ny Kristy. Zava-dehibe arak'izay tokoa ary ny tokony ananan'ny olona tsirairay izay miteny sy milaza hoe zanak'Andriamanitra, na tsy izay miteny ihany fa zay efa tonga eo amin'le hoe tena zanak'Andriamanitra marina araka ny fampianarana ny anarantsika teto, zany efa matiny amin'ny nofo izy, velona ny fanahiny, zay tonga amin'izay no atao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy mety raha matiny amin'ny nofo fotsiny izy ka velona amin'ny fanahy fotsiny koa, fa tsy maintsy misy Fanahy Masina apetraka ao anatiny.
Izay no nahatonga an Jesosy Kristy ny teny lay teny zay fa haitsika tsinjery angamba ao amin'ny Jaona 7:5 izay manambara hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Zany hoe ny dikany de zao tsy ampy an'le olona ny batisan'ny rano fotsiny fa tena tsy maintsy ilaina sy takina aminy ihany koa ny atao hoe batisan'ny fanahy masina satria tsy niara-natsangana tsy niara-belona tamin'i Kristy izy araka ity teny ity ary raha toka tsy nisy fanahy masina tonga ao anatiny. Zay no natonga an Jesosy ny teny tena nitaky mihitsy mazava be tao amin'le tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy fa raha tsy zany tsy mahazo miditra. Eo nefa le tena zava-dehibe amintsika le hoe miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra sy le hoe tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Farany ety an-tany eny ange ninina zavatra manjo ety tsy de zava-dehibe loatra e. Tena sahako amin'ny tena zay raha ny filamatra sy ny firehana napetraky Jesosy Kristy. Noho zany ary tokony zava-dehibe amintsika ny mahafantatra hoe ahoana marina zany resaka batisan'ny fanahy masina zany satria tsy ampy zany le batisan'ny rano fa tsy maintsy ilaina ny batisan'ny fanahy masina. Ianatra mikasika an'izay indrindra ary sika hoe inona ary no atao hoe batisan'ny fanahy masina aloha. Ny teny dia efa nampiomanina tany aloha tany tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Vakitsika zay teny zay Matteo 7:7 Matteo 7:7 dia ny andininy 12. Matteo 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe izaho dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao ariko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy aho. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Teo aloha Jaona mpanao batisa ny fahalalantsika azy dia efa nampiomana. Raha toka nanao batisan'ny rano izy dia efa nampiomana ny olona hoe nanao izy dia batisan'ny rano ihany ho amin'ny fibebahana. Fa ao aoriana kosa izy mbola misy ho avy mahery noho izaho. Zary tsy mendrika hitondra ny fiakapana ozy izy. Dia izao izy kosa ho Jaona dia anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dikany dia zao tehana mafy ity tenin'Andriamanitra ity lay zavatra nlazain'i Jesosy tao amin'ny Jaona 7 fa raha misy ny batisan'ny rano tena tsy maintsy ilaina ihany koa ny atao hoe batisan'ny fanahy masina. Ary eto dia nilaza Jaona mpanao batisa fa Jesosy Kristy lay hoe mahery noho izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Dia mbola misy teny manamafy fen'izy io ihany ary andao mbola vakitsika indray satria tiako moa azava tanteraka ao anatsika mihitsy zany ty resaka ity dia ao amin'ny filazantsarany Jaona dia ny 20 ary no vakitsika. Jaona 20 dia ny andininy 12 sy 13. Jaona 20 andininy 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia ho voavela izany ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Teto Jesosy efa avy nitsangana tamin'ny maty ty tantara ity fa zany hoe tsy any no resahantsika fa nanindry sy nanamafy lay teny nambaran'ny Jaona mpanao batisa tao anaty rano izy tany amin'le Matteo 7 teo. Dia hoy Jesosy zany hoe nanisy fofinaina zany hoe raha nampiomana i Jaona mpanao batisa io tany amin'ny Matteo 7 Jesosy zany eto manatanteraka amin'izay hoe raiso ny fanahy masina dia nanisy fofinaina tamin'ny vavana izy ary nametraka fahefana tao amin'ireo apôstôly reo tao aorianan'le hoe nametrahany fofinaina sy ny tenenany hoe raiso ny fanahy masina dia na elokiza avelanareo voavela na elokiza kosa tsy avelanareo tsy voavela. Ka tsy any aloha ny resantsika zany amin'ny resaka fahefana io fa dia hoe mitoy ary zany lay teny tany amin'ny Matteo 7 dia io tokoa ary fa tanteraka le hoe Jesosy Kristy no hanao batisa amin'ny fanahy masina satria izy no nanisy fofinaina ho an'ireo mpianatra dia niteny hoe raiso ny fanahy masina. Saingy na dia ny teny an'izay raha Jesosy Kristy dia mbola nipetraka sy nijanona ho teny fotsiny zany satria tsy mbola niaraka tamin'izay hoe teny nambaran'izay
sy le fofinainana meny zay de avy hatrany de nirotsaka taminy ireo olona ireo ny fanahy masina. Fa toy izy antsika indray ny teny hoe ahoana indray ary no fahatanterahanyzay teny zay sy ny fanamafisana. Asan'ny apôstôly dia ny toko voalohany 14 sy ny 15. Asan'ny apôstôly toko voalohany 14 sy ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny voalazany teny hoe ary raha niangona teo aminy Jesosy de namepetra azy tsy ala any Jerosalema fa iandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Naveriny Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra indray lay teny nolazainy Jaona mpanao batisa tao anaty rano. De hoy Jesosy tamin'reto mpianatra reto hoe Jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa nareo kosa de zao atao batisa amin'ny fanahy masina ary rehefa afaka andro vitsivitsy. Efa nametraka fofinaina Jesosy tao amin'le Jaona toko faharoapolo vakitsika teo fa tsy mbola nandray fanahy masina reto olona ireto. Ary eto koa Jesosy de mbola nanamafy hoe nareo de mbola atao batisa amin'ny fanahy masina. Ho tonga aminareo ny teny fikasan'ny ray aloha zay ny teny nambarany zay. Aza miala eto Jerosalema aloha izy fa mbola ho avy ny fahatanterahany le hoe teny fikasan'ny ray. Inona le teny fikasan'ny ray? Voasoratra any amin'ny Joël toko 3:1 sy ny manaraka zay teny zay ny amin'ny hiavin'ny fanahy masina. De io fanahy masina ho tonga io araka ny lazainy Jesosy hoe afaka andro vitsivitsy no atao hoe fanaovana batisa ny fanahy masina ireto olona ireto. Nanamafy ny fahatanterahany teny nambarany Jaona mpanao batisa tao anaty rano ity tenin Jesosy ity. De inona no nitranga ary arak'izay hoe rehefa afaka andro vitsivitsy de hoe atao batisa amin'ny fanahy masina ianareo. Moa ve natsony Jesosy izy ireo de hoe avy ianareo ho atao batisa amin'ny fanahy masina amin'izay. Aloha ny tenin'Andriamanitra no vakintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia 1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko 2 1 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny ary hoe ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Tsy misy tsy mahalala intsony raha mbola mpivavaka sy mpamaky baiboly fa teo no fotoana nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny reto mpianatra ireto sy ny olona niaraka tamin'izay fotoana zay. Raha ny voalazan'ny baiboly de hoe tokony 20 teo eo ry zareo tamin'izany fotoana zany. Ka io no fahatanteran'ilay teny hoe teny fikasan'ny ray voalohany. Io teny fikasan'ny ray tanteraka io ihany koa zay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo olona ireo no atao hoe fanaovana batisan'ny fanahy masina ho an'ireo olona ireo. Tanteraka zany ilay teny nambarany Jaona mpanao batisa zay namafisin'i Jesosy Kristy tao amin'ilay vakitsika farany teo asan'ny apôstôly toko 1:4 sy 5 de zay natao hoe batisan'ny fanahy masina izay. Ka ny olona rehetra fa tsy ireo mpianatra reo ihany de tokony ho tonga amin'izany toerana izany avokoa raha tena te hahazo fiainana mandrakizay. Satria zay ny nambaran'i Jesosy tao amin'ilay Jaona toko 3:15 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany hoe atao batisan'ny rano sy atao batisan'ny fanahy, raha misy olona tsy manana andreo anankiroa reo na tsy vita andreo anankiroa reo de hoy ny Jaona toko 3:15 tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany hoe tsy tonga ny fiainana mandrakizay. Ka na anao inona isika na anao inona isika raha tsy ao aminao reo roa reo aza manantena mihitsy ianao. Aza manantena mihitsy. Arak'izay rehetrarehetra ny vakitsika zay de fantaro ary fa zavatra iray ihany ireto teneniko reto.
Ny anarana tena nilazantsika azy teo zany aloha dia ny atao hoe batisan'ny fanahy masina. Fa rehefa nizohina le tenin'Andriamanitra sy izay mety mbola tenin'Andriamanitra zay tsy mivakitsika, tsy voavaky eto dia izao iray ihany zany ireto zavatra ireto. Batisan'ny fanahy masina ihany no atao hoe nilatsahan'ny fanahy masina amin'ny teny anankiray. Dia amin'ny teny sasany indray izy dia hoe nandray ny fanahy masina. Amin'ny teny sasany indray izy dia hoe efa manana na hoe manana ny fanahy masina. Zay zany dia toe-javatra ray ihany zay fa tsy samy hafa akory. Batisan'ny fanahy masina ihany ny atao hoe nilatsahan'ny fanahy masina, izay ihany koa ny atao hoe nandray ny fanahy masina, ary izay ihany koa ny atao hoe manana ny fanahy masina. Dia io zany ny toerana na ny tena takiana amin'ny olona izay miteny sy misoratra hoe zanak'Andriamanitra ka te ahazo fiainana mandrakizay. Dia tsy maintsy vita batisan'ny rano izy ho amin'ny fibebahana, fa tsy maintsy ihany koa mbola vita batisan'ny atao hoe fanahy masina na hoe manana ny fanahy masina. Eny ary ny mahazava-dehibe zay dia zao faritantsika kely aloha hoe fa inona marina moa no tena antony hoe fanahy masina ao anatin'ny olona io dia misy teny vakitsika ity Korintianina faharoa toko 7:7-10. Korintianina faharoa toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny: ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana. Mazava loatra, tena mazava be, satria zao raha nianatra mikasikasika ny finoana isika tao alolo tao mikasikasika ny atao hoe andevon'ny ota ny fanafahana ny olona, dia nahafantatra tsara hoe ny atao hoe mino sy ny finoana ny anarantsika tamin'izany fotoana izany koa dia olona efa maty araka ny rezahana teo hoe maty ara-nofo fa velona ara-panahy, ary tsy izy tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Io Kristy io anefa tsy hoe le vatantenany be iny tonga dia miditra ao anatinao, tsy isy zany amin'ny antson'ny fitenenana hoe impossible zay zavatra zay, fa lay Kristy zany dia miditra ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka le fanahy masina raisin'le olona izay raisiny amin'ny alalan'ny atao hoe batisan'ny fanahy masina dia tsy inona fa Kristy mitoetra ao anatiny. Zay no tonga n'ity teny hoe ary ny Tompo ihany ene zany fanahy zany, zany hoe Jesosy ihany io fanahy io. Satria nahoana le vatantenan'i Jesosy tsy afaka miditra ao anatin'ny olona fa ny fanahy no hiditra ao anatin'ny olona. Manamarina an'izay koa raisinareo fotsiny fa tsy vakitsika intsony satria ny fotoana kely dia kely. Jaona voalohany toko 7:7-20. Jaona voalohany toko 7:7-20 milaza ihany koa hoe izany fanahy zany dia tsy inona fa Kristy ihany. Ny teny farany ho vakitsika ary amaranana nyty resaka fanahy masina ity androany